Am kafalina tranoray tompoko lasy tompoko vavy no hitidina tokantranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra ho antsika rehetra mpity fanatanjahantena sy mpanaraka ny fahita lavitra amaTV ary ny arahaba saina mpanajantsika anaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany ho resahantsika misimisy amin'ny ity ity ny tontolon'ny baolina kitra sy ny taranja baolina lavalava itsika manomboka ny fotoana ary dia ny lalao baolina kitra fidina ny amboarany Madagasikara na ny telo makompy Madagasikara izay nitanterahana tany Mahajanga io tolakandro io ny lalao famaranana izay nikatrohan'ny LGK Plus sy ny AS Adema voaositra fanondroany ho tompony amboarany Madagasikara ary ny LGK Plus rehefa anandresy ny AS Adema tamin'ny isa 3 noro taoriny ny fanalavam-potoana vao tafavoaka ny LGK Plus tamin'ity lalao famaranana ity manaraka akaiky izany lalao famaranana izany tany Mahajanga ny namana Zakinora Kotomanina izay tatitra amintsika ny zava-misy tany toerana amin'ity ariva ity. Fotsy ny ekipan'ny LGK avy any Alamanga ny amboarany mahatompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra. Tony tamin'ny herintaona dia mbola resy izy ireo tamin'ny isa 3 noro ihany. Ekipan'ny AS Adema avy any Alamanga ihany. Ny ekipan'ny Seralapiaramanidina nefa nanokatra misa teo amin'ny misa 12 tamin'ny alalan'ny Izola. Nosalain'ny Samson Kilani izany teo amin'ny minitra 1:40. Nanomboka ny fidirana faharoa dia efa nampiseho fahavononana feno ekipan'ny LGK Plus tompon-dakana Analamanga ka napiditra ny baolina voalohany tamin'ny alala baolina faharoa azy ireo tamin'ny alalan'ny Tsresy teo amin'ny minitra 7:20. Teo dia nieritreritra ny rehetra fa ho tompon-daka mazava ny ekipan'ny LGK Plus. Sombatika nefa izany tany amin'ny minitra 5:20 rehefa nanasahalan'isa i Florent ho an'ny ekipan'ny AS Adema. Tsy maintsy niditra tany amin'ny fanalavam-potoana ny rototo. Mbola nampiseho fahavononana ihany nefa ny ekipan'ny LGK Plus teo amin'izany fanalavam-potoana izany. Ka napiditra ny baolina fahatelo i Dino teo amin'ny minitra 7:30 ny fanalavam-potoana. Ho azy ireo dia tanjona ny hiakatra ambony kokoa amin'ny dinga manaraka amin'ny isolony tena indray ny malagasy amin'ny fifaninanana afrikana. Manoloanantsika eto ny mpanazatra Karekasy ny mpilalao Dino izay sady vohitra mpilalao mendrika anisan'izany koa maître Karekasy izay vohitra mpanazatra mendrika nandrikan'ity fiadinany amboarany Madagasikara 7:20 ity. Maître Karekasy inona ny tena hoe tombony tamin'ny ekipan'ny LGK Plus tamin'ny match? Naniry zay tazona anaram-boninahitra nefa na izany zany tena nahazo dia mampisahirana zay vao nahazo an'ilay anaram-boninahitra. Ny tombony angamba dia ny finoana te andresy zay no tombony. Eto ihany koa Dino anisan'ny hoe makapiteny anao dia anisan'ny nanentany ianao tandritra ny fidinana fizarana faharoa nanahoana ny fahitanao an'ilay lalao tamin'ny ankapobeny? Tena niadinady aloha ny lalao tena maro zay fa zany mbola tian'Andriamanitra anazy fandreseny. Tena anao aloha Adema tenanao tezikara eny fa zay na tian'Andriamanitra nafatiny baolina. Ho anao mpilalao anao rotoana amin'ity no hoe nahazahoana faharoa tamin'ity nahazahoana ny amboarany Madagasikara ho an'ny LGK Plus tamin'ny herintaona tonga amin'ny fitenina zato premier tour dia vita. Ho anao manokana mety hiakatra ambonimbony kokoa noho izay ve? Hiakatra ambonimbony kokoa noho izay zay tena mivoaka zay mba tena nampy anay zany dia mba mahavita ambonimbony kokoa noho izay zay. Dia isorana ny mpanazatra ny LGK Plus Karekasy ny kapiteny Dino tamin'ny fanazavana tsotsotra iny dia izay ihany koa no azo napitaina tatia mikanjara be mananjara Mahajanga Zakinora Kotomanina ho an'ny maTV Akorondrano.